Enery toplacy tongovavy araka zany dia andrainy vahintsika vahiny atoandrotsika Andriamatoa Ranitratsilo Jimmy. Izy moa dia tanora ADN no nahafantarana azy ary ao anatina fifaninanana iraisam-pirenena aty amin'ny antsoina hoe top 30 manerana ny Afrika ho an'ireo tanora mpitarika aty Afrika. Ny Young African Leader Award no anisany nanaovanao an'ilay fifaninana. Miarabanao aloha Ranitratsilo Jimmy vahiny eto amin'ny radio ANTSVA. Miarabanao Zoky Ralbert, miarabantsika eto amin'ny ANTSVA ihany koa. Keninany sy tojo randriary malala no misana lafiny teknika eto plasy tongovavy malasanao ampanajana ary dindinka amin'ny vahintsika. Andriamatoa Ranitratsilo Jimmy, tonga any amin'ny hoe hitanay ny anatin'ny tambajotra serasera hoe Madagascar finaliste 2023 top 30 manerana ny Afrika amin'ilay hoe Young African Leader Awards. Inona marina moa izy io Ranitratsilo Jimmy? Ie, araka ny voalazanao dia finaliste tokoa isika malagasy amin'ilay fifaninanana Young African Leaders Awards 2023 izay ataontsika hoe event na compétition entina ankasitrahana ny tanora mendrika indrindra eto Afrika amin'ny alalan'ny tetikasany sy ny vinany. Solotena malagasy ve zany Jimmy Ranitratsilo sa hoe solotenan'iza nandeha amin'ny hoe misehatra iraisam-pirenena io natsona manokana ve sa hoe ohatrohatrany ahoana nahatongavanao amin'izany? Solotena Madagascar. Ny nahatongavana amin'ny sehatra io dia tsotra be mihitsy. Nisy assemblée tany Addis Abeba izay natrehako rehefa nisolo tena Madagascar tamin'ny modèle African Union ny tenako. Rehefa nivirana teto Madagascar dia nisy lien sy appel à voting hitako zany tao anatin'ny réseau Union africaine. Dia le izy tsotra be mihitsy hoe misy mpifaninana amanarivony sy firenena maro no mifaninana tao dia nandefa inscription zany ny tenako tao amin'le izy. Soratra anarany tsika Madagascar. Dia teto Madagascar ve nisy fifaninana sa hoe inona le nanaovana le fifaninanana sy le endrika le fifaninanana? Araka ny teneniko teo hoe nisy fisoratana anarana dia nisy teo amin'ny arivo teo ny olona no nandray anjara. Dia ny eninjato voafantina voalohany aloha no nisy ana izay fa tsy nisy tanora na hoe jeune tsony zany tao anatiny hoe malagasy zany fa efa ny tenako no tao anatiny le eninjato. Avy hatrany dia ianao dia voasafidy ho anisan'ireo mpandray anjara ao anatin'ilay fifaninanana le eninjato voalohany. Nisy arivo teo eo le izy tamin'ny voalohany tena mpiandohany. Nandeha ny sélection voalohany dia tafiditra tao amin'ny eninjato ny tenako. Ary rehefa vita izay sélection ny tanora eninjato izay dia nisy dingana faharoa ny tanora roanjato ny voafantina tamin'izay. Ary rehefa vita le roanjato dia nisy dingana manaraka 20 ny voafantina. Ary faraparany teo dia tafiditra tao amin'ilay top 30 izay mira hoe finaliste isika Malagasy. Inona ny tena nentin'ny Ranitratsilo tao anatin'ilay fifaninanana? Amin'ny tanora mpisehatra amin'ny tontolon'ny fampandrosoana moa sy ny tontolon'ny politika dia amin'ny mampikambana eo anivon'ny antoko ADN amin'ny tanora ADN ana miaraka amin'ny tetikasa mibanjina ny fotony izay no anisan'ny tena tetikasa narosiko tao anatin'ny sélection ity zany. Izy io ve zany ohatran'ny hoe karazana fanohanana tahirikevitra sa inona le anton'izay hoe ho an'ny Ranitratsilo Jimmy zany ohatra hoe nitondra an'izay hoe fanorenana fotony izay dia nisy lahatsoratra marobe niresahana ve sa nisy tetikasa sa nisy karazana programma nalahatra tao anatiny? Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa ho an'ireo izay karakara ny Young African Leaders Awards dia misy marojefo maromaro izay nojereny zareo manokana ary izay nijereny zareo tena hoe ifotony mihitsy amin'ilay critèrena sélection. Eo ny asa vita jereny amin'ny tambazotra eny ianao hoe tena niasa ve ianao. Eo ny vinam-piarahamonina izay arosonao sy ny tetikasa izay homenao hoe tena mipaka marina amin'ny vahoaka, amin'ny isam-batan'olona, amin'ny sosialy ve le asanao io. Izay mahatonga an'ilay awards ity mitondra ny anarana hoe Visionary Awards na hoe vina lavitra izay namana Michel.
Ka raha mijery an'izay viana lavitra zay mitsara zany zareo a natony hoe mipakany am'vao ngamba izy nisy asa mivaingana makany am'vao ka sa resaka théorie zany resahana zany raha malala Zoky Michel fa amatanora ADN dia nanambitana ny tena nitety faritra niaraka amin'ny mpitaridalana nasionaly Andriamatoa Edgar Zafindrava ao amin'ny antoko ADN rehefa nitety faritra ny tanora ADN niaraka tamin'ny mpitaridalana dia tsapa fa mangetaeta fanovana ny tanora amin'ny ankapobeny ary mangetaeta ihany koa fandraisana anjara amin'izany sehatra politika izany ary mangetaeta ihany koa fanampiana amin'ny lafiny sosialy maro samihafa teo izahay no nanapa-kevitra hoe mila mamolavola tetikasa mibanjona ny fotony izahay tanora ka teo no nisy tetikasa anakevatra lehibe izay hevianay fa tena mahasoa ho ampiarabela sy ho an'ny tanora indrindrindra no niforonay teo ny écolobus ADN ny bibliobus ADN ny codeurbus ary ihany koa ny tetikasa politika entina ampiofanana tanora mba hisehatra amin'ny politika mba hanao an'izany hoe politika matianina zany ny fampiofanana malagasy rotsiong na maroy inona daholo moa zany zavatra resahany Ranitratsilo Jimmy zany zao hoe codeurbus sy ny sisa azonao zavaina daholo hoe inona moa belabelako kely ngambany ho an'ny codeurbus manokana dia fampianarana ankizy amin'ny sehatry ny informatique maimaim-pona izy io iza manao an'io io anatin'le hoe Edgar Zafindrava initiative zany hoe nanana bus be ary manana bus be anaky enina eo ny antoko dia ireo ny zahana ivalapatra amina sehatra maro samihafa manao sosialy ny codeurbus mampianatra codine sy informatique maimaim-pona manerana ny EPP eo ihany koa ny bibliobus bus mobile izay miara-miasa amina sekoly manerana ny fokotany sy ny commune ihany koa ary efa nitety faritra ihany koa makasika tranomboky izy io zany tranomboky izy io mobile zany izy io tranomboky mobile le tranomboky io tsy voatery hoe mamaky teny le ankizy vao mahazo misitraka an'le bibliobus fa afaka manao hoe bain en lecture ozy ny fitenenana mijerijery sary ny ankizy mamakimaky izy azo vakina eo ny ankizy dia zay le tetikasa bibliobus ho an'ny tetikasa écolobus koa raha malala fa amin'izao fotoana izao tena hita taratra fa simba ny tontolo iainana ary maloto etsy ao anatin'izany dia ny bibliobus resahana teo mitovitovy concept an'le écolobus ihany fa ny écolobus indray zany hoe écologie zany ny écolobus indray tsotra be ny écolobus tonga dia pratika sy ny fotony foana tsika ny miasa zany manao gant manao masque miaraka amin'ny kofafa ary manadio ny lalam-pirenena dia manao opération zéro plastique manangona plastique tsika manala ny loto rehetra zay hitantsika ary iny dia alefany amin'ny orinasa mpanao recyclage dia ao anatin'izay ny fotony moa zany tsy mitsahatra foana ny manabe ny fiarahamonina hoe mila kajiana ny tontolo iainana satria manko efa zavatra tena nisany ratsy mihitsy amin'izao le fampitehan'ny tontolo iainana zay ny mahakasika an'iny raha ny resaka fampiofanana politika maro ihany no resahana io anisan'ny ataontsika hoe cheval de bataille na anisan'ny taolatehezan'ny programme na asa na tetikasan'ny tanora ADN satria manko efa roanjato teo zao no tanora nampiofanana amin'ny sehatra ny politika maimaim-pona izy io ary mampianatra ny tanora ny atao hoe mba ho tonga mpanao politika matianina mpanao politika mibanjina zany hoe bonne gouvernance zany hoe sady misehatra ty amin'ny lafiny ara-tsosialy zany no misehatra ty amin'ny lafiny ara-politika zay satria manko raha malala fa ny politika dia natao hanasoavana ny vahoaka zay le hevitra fonosiny politika le hevitra fonosiny le hoe tanora mpitantana ty Afrika tanora mpitantana ty Afrika dia izy raha malala hoe teto Madagasikara ny tetikasana lany anahy inona ny ifandraisan'ny Afrika amin'le words inona ny ifandraisako amin'ny Afrika tsotra be mihitsy le izy fanorenana ifotony amin'ny Madagasikara no netiko teto io dia tiako aparitaka manerana ny Afrika fanorenana ifotony any Afrika mihitsy zany no tetikasa sy vina izay narotsako sy nalefako tao amin'ny words io somary velabelaritsika zay Ranitratsilo Jimmy inona le fanorenana ifotony ho an'ny Afrika tokoa satria anisan'ny tena aombavan'ny olona rehetrarehetra mantsy ty fanorenana ifotony ty amin'izao fotoana izao dia inona le fanorenana ifotony hoentina ho an'ny Afrika tokoa ny fanorenana ifotony dia tsotra be mihitsy ao anatin'izany hoe fanorenana ifotony zany dia mametraka ny olona ary ho manokana eto ny tanora ho ivo ny fampandrosoana ary misy lafiny zavatra maro samihafa no mila jerena eo ny resaka fiariana eo ny resaka aina eo le hoe maolona dia eo ihany koa le resaka rafitra
raha malala voaresakitsika teo le izy raha ny sehatra iraisam-pirenena ny jerena dia matetika tsika tsy mitodika amin'ny Afrika, matetika tsika mitodika be amin'ireo firenena tandrefana ary miankin-doha amin'ireo firenena tandrefana. Mila mandray andraikitra isika tanora tsy eto Madagasikara ihany fa manerana ny Afrika mihitsy mba ahafahantsika mifehy an'ilay ataontsika hoe enjeu na le hoe dinamika amin'ny teny vahiny raha niasarana an'izany misy manerana an'izao tontolo izao. Zay le tetikasa arosika hoe mba ho tanora manerana ny firenena afrikanina maro mifanohana, mifanampy ary miara-mironana amin'izany hoe tena fampandrosoana izany. Raha ny fampandrosoana ny Afrika zao, inona ny tena lesiko aty Afrika ka tokony ananana an'izany vina hoe andao ampandrosoana amin'ny alalan'ny tanora i Afrika? Ny tena lesika goavana anisan'ny hita voalohany dia tsotra be mihitsy hoe eo le fuite de cerveau eto Afrika. Matetika sika mazantsika eto Madagasikara ohatra sika rehefa miteny hoe andeha hianatra any andafy tsy mba miteny mihitsy sika hoe andeha hianatra tsy Egypta na tsy Afrika Atsimo na hoe tsy Rwanda fa tonga dia ao andohantsika dia hoe zareo anglophone, francophone zay le izy. Nefa ny tadio tsara fa ao anatin'ny université 10 anisan'ny tsara indrindra manerana n'izao tontolo izao dia misy any Afrika ihany koa. Zay anisan'ny santionany anankiray fotsiny zany. Ina tokoa no mampatonga an'izay Ranitratsilo Jimmy le fotom-pisainana mihitsy ve fa ao anatin'ilay tarazon'ny fanjanahana ve no natonga an'izany hoe rehefa andrato fianarana any ivelany dia andrato fianarana any amin'ny firenena tandrefana. Fa ina nge teto Madagasikara ary ny hatrany amin'ireo firenena afrikana nianatra teto amin'ny université Antananarivo misy filoham-pirenena ny mihitsy ara teto Burkina Faso nianatra teto Thomas Sankara, misy BDB reo nianatra teto Madagasikara zany tany amin'ny université Antananarivo any amin'ireo firenena afrikanina maro be reo. Naninona ny lasa nakany izy fa tsy nijanona taty Afrika tsy tokoa nianatra. Eo le mipetraka foana le hoe mila songadina ny maha-afrikanina antsika, ny zavatra ananantsika tsy faly amin'izany tsika matetika mahita foana tsika hoe ny any ivelany no tsaratsara kokoa. Dia eo le hoe maso mijery fotony, le fotony io ianao manokana mihitsy le fotony ary ianao amamponina amin'ny citoyen d'Afrika anao, zay no mila jerena. Zay no tsy dia ahasongadintsika loatra zay hoe identité panafricaine, le fizana maha-afrikanina ary lay ataontsika hoe arenana antsika eto Afrika. Zay tsy dia misongadina loatra zay. Ny tsy fahitantsika an'izay, ny tsy fahakantoavantsika an'izay zavatra zay anisan'ny mamaly an'ilay fanontaniana teo hoe mitodika antsika satria tsy fantatsika hoe manana zavatra goavana, zavatra tsara tsika eto Afrika nefa izao tontolo izao efa manomboka mitodika aty Afrika daholo. Ka raha ny mijery ny documentaire isika ny tandrefana mihitsy ny mandrato fianarana aty Afrika, mikirakira n'ireo voajanahary aty Afrika, mandinika sy mandalina. Zay le contradiction Zoko Michel satria manko eo le fomba fiteny hoe tsika ohatrany hoe be rehana be, ohatrany hoe tsy haiko hoe badona ve ny anaran'izany hoe aty aminay ny tsara be. Miteny an'izany zao hoe aty aminay ny tsara be nefa zareo mankaty amintsika. Eo zany le fomba fisainana mila jerena tsara hoe mila miaro tsika ny valam-parian'ny Afrika. Ahoana ny fomba hiarovantsika ny valam-parian'ny Afrika raha mbola miankin-doha amin'ny tandrefantsika mandrakandroany tsika Afrikanina ray manontolo? Eo le niteneniko hoe ny fanoherana ifotony izay voizan'ny tanora DN dia mibanjina ary mifototra ihany koa amin'ny resaka fanabeazana. Raha efa sendra nareo no mahafantatra ary fantatrao misy an'ilay tetikasa hoe sekoly ambony ho an'ny vahoaka izay volavolain'ny tanora DN miaraka amin'ny taradalana nasionaly, miaraka amin'ny antoka DN fohy be. Io dia ataontsika hoe fiarahamonina anankiray izay mahavita tena, fiarahamonina iray izay mametraka amin'ny maha-izy azy fiarahamonina iray mamely tena, mifanohana, mifanampy, mifamelona, tsy miankina amin'izaniza. Zay raha ta hijorontsika amin'ny hoe firenena afrikanina tena mahavita azy, hoe Madagasikara mahavita azy, dia izay toe-tsaina na vinanasa na viram-piarahamonina miankina amin'ny dinam-piarahamonina tena izy, mifototra amin'ilay tena kolotsaina tena izy fa tsy kolotsaina expatrié anohaniny tena hoe entintsika ny zavatra tokony jerena. Itsika ve tena tsy mazoto tokoa ve ho ny malagasy ao anatin'izay sa mbola tena ao anatin'ny hoe fanagejany ny tandrefana mahatonga antsika hoe tsy ho tonga amin'izay eritreretinao izay?
ny fanaketsana misy foana satria tsika miankondo mbola volany any andrefana no ampiasaina eto Madagasikara, mbola ny tenin'olona nampiasaina, mbola ny rafi-pitantanan'olona nampiasaina izay nilovana tamin'ny programme fampianaran'ny olona no copier-coller matetika ny programme fampianarana, dia lalàna koa mbola tahaka an'izany eo le niteneniko teo hoe sekoly ambony amin'ny vahoaka miainga amin'ny fanabeazana ifotony mihitsy ilay izy, miainga avy amin'ny ireo rehetrarehetra zay sahaka izay. Ina ilay sekoly ambony ho an'ny vahoaka tokoa raha tena zoina Ranitratsilo Jimmy? Sekoly ambony ho an'ny vahoaka, sekoly ny fiainana, izay ilay izy zay. Raha koto mampianatra ny rabe eo anivon'ny zany hoe tsy mila mankany sekoly ve? Traikefa fanampiny ny sekoly, ary traikefa fanampiny ihany koa ny ataoko hoe diplôma sy ny sisa sy ny sisa, fa le resaka firaisan-kina mihitsy zany no asongadina amin'ny sekoly ambony ho an'ny vahoaka. Zay ilay izy ny Sokry Albert. Raha mijery amin'izay tsika hoe any Madagasikara manokana ho anareo toko ADN, indrindra fa ianareo hoe tanora misehatra an'izany hoe misy an'ilay hoe maroy sy ny sisa andresanao teo iny, fanofanana tanora mba ho tonga anao ahoana tokoa zany ilay tanora. Any ve le hoe école politique sa ino no resanareo io? Any le école politique na fanabeazana ara politique mba ahafahana mamolavola tanora misy etika politika ary tanora mafy any zava-misy amin'ny sehatra amin'ny politika. Ampianarina izy miteny mba olona toteny, ampianarina izy ho mpitarika amin'ny fomba fiesika ihany koa. Maka ohatra fa antsika mahafantatra bebe koa ahoana le fampihofanana maroy. Misy teorika le fampihofanana ary ny zava-dehibe pratika bebe kokoa ilay fampihofanana, zany hoe misy fidinany fotony entina anentanana anao tanora ireo anao asa sosialy. Misy ihany koa fidinany fotony eny amin'ny ambasady, eny amin'ny antenimieram-pirenena, antenimiran-doholona, afahan'izy ireo mahita sy mifanerasera amin'ireo zoko mpitarika, mba afahan'izy ireo mijery ihany koa hoe aiza ho aiza ny herintsika ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny eto amintsika. Misy ihany koa lohany azahoany zareo certificat politique izay parenen'ny international libéral sy ADN, dia mamolavola tetikasa ifotony zareo any amin'ny fokontany izay ny haviany zareo tsirairay avy, ahafahan zareo manantanteraka tetikasa foezaka ile à court terme, fa vita sy ho tanterahan zareo amin'ny fotoana fohy dia fohy ezaka mibanjina ny lavitrezaka, mba tsy haniditsidina fotsiny zany. Zany hoe misandraga ve zany ty hoe tanora maroy? Le maroy zany moa zany zanaka fikambanana ao anatin'ny ADN sa hoe fampihofana mandalo fotsiny? Tetikasa ny tanora ADN ny maroy. Zany hoe maharitra izy io ny fijanonana io ao anatin'ny hoe tanora ADN ihany ve ireo maroy ireo sa hafa mihitsy? Ny maroy intellectuel maroy, intellectuel ary tanora bac plus 3 aloha le izy, bac plus 3 manomboka amin'ny bac plus 3 miakatra. Diplôma indray zany eo fa tsy le mitovy amin'le ndresanao tetsy aloha tetsy. Tak diplôma fa tsy mitovy amin'ny sekolim-bahoaka. Zay le hoe mahifotony an'le ifotony, le ifotony misy sokajy maro samihafa le ifotony. Zay. Raha mijery ny fanaovana politika eto Madagasikara, foto-kevitra ijoroana, tafajoro ara-poto-kevitra tokoa ve zany tanora ADN misehatra amin'ny politika sy misehatra amin'ny lafiny sosialy zany, sa resaka tombontsoa? Satria hatramin'izay ny tombontsoa manokana sisa ny tediavin'ny tanora rehefa misehatra ny amin'ny lafiny politika izy hoe manao fampelezan-kevitra dia mahazo volana, manohana fitondrana dia mahazoazo toerana ohatrohatran'izany, sa hoe ahoana tokoa le tanora ADN mety mampiavaka an'izany amin'ny antoko politika rehetra nisy teto Madagasikara hatramin'izay? Io le niteneniko teo hoe raha ny sata mifehy antoko ADN na ny tanora ADN ny resahana dia mifanohana, mifanampy, mifamelona fa tsy mamotika, ary tsy ekena velively ihany koa ny resaka kolokolo na hoe ny resaka zay zavatra anaty faraingososy na hoe ratsy rehetra zany. Iainana le politika ary ny politika natao hanasoavana amin'ny vahoaka, tsy misy velively, tsy ekena velively zany resaka hoe fanaovana kolokolo zany raha eo amin'ny ivon'ny antoko ADN ny resahana. Zany hoe misy foto-kevitra ijoroana mihitsy zao ary ny iainana. Zay amin'ny ankapobeny no amaliko anazy hoe mila manana etika mijoro, ary raha hiditra ADN ianao dia mila olona resy lahatra amin'ny fanorenany fotony, resy lahatra amin'izany hoe fampandrosoana amin'ny resaka fampandraisana andraikitra zany, ary resy lahatra fa tsy maintsy mandresy Madagasikara. Mbola ety akoron-drano ve moa misy an'ilay ADN sa efa miova? Ny siège ny antoko ADN tsy miova,
ankoron-drano. Fa raha iverenantsika amin'izay le resaka hoe mpitarika tanora mpitarika aty Afrika tafiditra ao anatin'le top 30 zany hoe mendrika indrindra telopolo ve dia le famaranana ve iray amin'ireo ve nivoaka ho inona rehefa atao le fifidianana. Rehefa tanteraka antsakany sy andava ny fifidianana izay marihana fa ny 10 mars zao no fepetra ary fotoana farany ahafahantsika mifidy dia raha mandeha tsara ary mino fa handeha tsara dia Oromba Madagasikara ny amboara. Rehefa verina eto an-tanindrazana eto ny amboara dia azoko lazaina fa voalohany amin'ny resaka fiandrianam-pirenena amina resaka hoe iraisam-pirenena dia hitodika bebe koa aty Madagasikara amin'ny masony Afrika sy ny masony izao tontolo izao. Zay ny voalohany. Ny faharoany amin'ny resaka tetikasa izay no resahantsika tena mpiandohana teo hisy mpiara-miondro miantoka maro samihafa hiara-iasa mba ahafahantsika manaparitaka an'ireo tetikasa ireo mafimafy kokoa eto an-tanindrazana ary mba ahafahan'ny mivalapatra ihany koa manerana ny Afrika. Zay ny faharoa. Ary ny fahatelo dia io amboara io dia anisan'ny ataontsika hoe fankasitrahana am'sokatra antsika malagasy amin'ny Afrika, am'sokatra antsika tanora amin'ny sehatra panafrikanina amin'ny ankapobeny satria araka ny teneniko teo miteny foana antsika hoe miankin-doha amin'ny iraisam-pirenentsika. Marina dia marina mihitsy zany fa tsy azo lavina fa tena izay ny zava-misy fa andao ary sokatra amin'ny Afrika sy amin'ny iraisam-pirenena ary andao fehezina ihany koa io sehatra iraisam-pirenena io ahafahantsika mandray tanana ny hoavintsika, ny hoavin'ny Madagasikara, ny hoavin'ny kantinantatsika. Misy fifaninanana atao, misy fifidianana atao. Iza le afaka mifidy tsy Ranitratsilo Jimmy iza no afaka mifidy ahoana ny fomba fifidianana? Ny fifidianana dia afaka andraisan'ny rehetra anjara avokoa. Ny fomba hifidianana dia tsotra. Na ianao miditra ao amin'ny pejy ny African Youth Architects na misy ireo mivantana hitanao ao anatin'ny zany hoe mila olona mahay teny anglisy koa ve le izy aloha sa tsy voatery mananan mail ianao dia mitsofoka ao amin'le roy ianao na lien de voting dia inona le roy zany zao roy na hoe lien inona le roy zany le jirana amin'io African Youth Architects. Izy io afaka hitanao ao amin'ny page Facebook ny ADN na ao amin'ny page Facebook ny Jimmy Ranitratsilo. Ary nareo ANTSVA ihany koa sy olona maromaro koa efa nizarany roy io hitantsika etsero izy. Eny ary marana ny dingintsika ina no entinao anentanana ny tanora malagasy miatrika an'izany politika izany satria hiatrika fifidianana zao tsika zay mihitsy ny fifidianana. Eny Zokralbera raha malala fa taona ny fifidianana hono ty telo amby roapolo sy roa arivo ty. Be dia be tsika no mitaitaina amin'io resaka io dia anisan'ny zavatra tsy pihako le hoe majorité silencieuse. Be dia be tsika ny tsy mifidy, maro anisa mangina. Be dia be mihitsy tsika ny tsy mifidy ary hitako amin'le votinina ny World African ty fa hitako hoe be dia be tsika manentana fotsiny hoe alefa Madagasikara nefa tsy mifidy. Tsotra be ny raisiny andraikitra andana mifidy, andana misoratra anarana amin'isy mpifidianana ary raisa tanana ny tanàna misy anao, raisa tanana ny fotony sy ny hoavinao, raisa tanana ny fandehananao mandeha mifidy. Tsy award tsarary hoe fidio Ranitratsilo Jimmy izay misolo tena Madagasikara amin'ity Young African Leaders Awards ty fa lasa bebe koa ny aloha. Raha azontsika ny awards mandroso foantsika, raha tsy azontsika io mandroso foantsika fa amin'ity taona ity manentana antsika tsy hakanavaka mihitsy andrea tanana no avintsika amin'ny resaka fifidianana satria io ihany no any lalana entintsika ampienoana sy ampitana ny feo antsika sy ny etaetatsika mba tsy ihany tena le etaeta tokoa ve moa nefa nivoaka amina fifidianana nitranga teto Madagasikara Ranitratsilo Jimmy sa tena le etaetam-bahoaka le tena le iny mihitsy le safidim-bahoaka ve? Ny safidim-bahoaka satria miteraka korotana kely foana amin'ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay. Ny safidim-bahoaka mila atao mazava matoa mikorotana dia misy zany hevitra maro samihafa mifanipaka. Be dia be ihany koa ny candidat mirotsaka ka be dia be ny ataontsika hoe tetikasa miparitaka etsero. Fantaro hoe inona le tena tetikasa tena ilaina ho anahy manokana zao fanorenan'ny fotony amin'ny Madagasikara no tetikasa zoviana mpiara-monina fantako fa ampandrosan'ny Madagasikara dia io ny anahy ny ijoroako
ary tsy miala amin'ny fanorenany fotony io a anjarantsika tsirairay mahita an'izay tandrify atsika hoe aiza ny lalakaleako a dia izay mba tsy hanenenana izay ngamba ny zokoraliberany hoe afatra raha hoe anentana hoe tsy hanentana ny olona hifidy anao hoe amin'ny hoe finaliste top 30 ny Young African Leaders Awards fotsiny fa amin'ny tanora malagasy amin'ny tanora ADN amin'ny olona fiarahamonina dia manentana antsika hisoratra anarana ary hifidy rehefa tonga amin'ny fotoana zay. Makasitraka ny Ranitratsilo Jimmy izay anisan'ireo tanora ADN misehatra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-politika ary mandray anjara betsaka ao anatin'ilay antsoina hoe tanora afrikanina mpitarika ireo 30 voalohany indrindra ao anatin'izany. Makasitraka anao ny vahiny teto amin'ny radio ANTSVA. Makasitraka ny ANTSVA ny mpiaino anazy rehetra misaotra betsaka.